Nidina teny fotony nitsidika toerana maro teto andrenivohitra ny filohan'ny repoblika niaraka tamin'ireo mpamatsy vola sy ny ministra tompon'andraikitra androany nijery ireo fanamboarana samihafa. Entina hisorohana ny fiakaran-drano eto Antananarivo, misy ireo station de pompage na ny fisintoman-drano napetraka tahaka ity eto anaty hazo isotry Manantsoa Atsinanana ity. Toerana maro no azo tombony amin'ny fametrahana izany. Katy aminareo satria fantatro rehefa avy ny orana dia dibo-dranotsika miakatra ny rano maloto dia tsy miaina araka ny tokony izy tsony marina sa tsy marina. Ity station de pompage ity zany dia apieny ny tondra-drano satria ny rano rehetrarehetra maloto dia ho angoniny eto dia tonga dia makatao amin'ny canal Andriatany. Dia ity canal Andriatany ity indray ho ataontsika béton izy io, ny canal rehetrarehetra amin'izay tsisy rano maloto tsony miangona ety. Ankoatra izay araka ny laharam-pahamehany fitondram-panjakana, avaozina sy amboarina avokoa ny lalana eto Antananarivo renivohitra. Mitetina hatramin'ny 4 miliara ariary ny anatotsan'izany. Nisy ireo efa natomboka isan'izany ny eto Andraharo. Tsy tahaka ny fanamboarana nisy hatr'izay, jerena manokana ny resaka kalitao. Ho any eto Andraharo ohatra mahatratra 10 taona faravakely ity lalana amboarina eto ity. Fa ny atonongavaka eto androany dia jery hoe rehefa miasa dia atao zavatra manara-penitra, fa tsy atao zavatra ho potika afaka 1 taona fa afaka 10 amin'ity zany zao farafakeliny 10 taona dia tokony tsy mikitika an'io fa za mihitsy fa mahery amin'izay. Zay rehefa miasa sika dia miasa tsara. Izay 12 cm izy teo dia mbola misy 5 cm eo ambonin'io rehefa avy eo. Zany hoe tena izay lalana rehetrarehetra eto amboarintsika manara-penitra daholo. Izay ny zavatra ho ataontsika. Hatrany amin'ny tanàna anareo rehetrarehetra mba ataontsika tanàna mateo nenina, mateo onina. Izay no ataontsika. Isan'ireo mijaly noho ny fiakandrany rano matetika ihany koa ny eto Besarety indrindra mandritry ny fotoam-pahavaratra. Tafiditra anatin'ny tetikasa ho tanteraina manoloana io ny fanamboarana ny lalana eto. Loatra ny olana iaina ny Besarety rehefa miakatra ny rano. Marina sa tsy marina? Ka tsy lalana rehetrarehetra ity manomboka ary amin'ny Epidoro parapatonga any Ambohimangakely dia ho amboarintsika ataontsika manara-penitra ary tsy maintsy fotaina amin'ity taona ity daholo. Dia tsy lalana hitsahantsika ity dia atao satria tsy matetika rehefa miakatra ny rano potika foana. Io mahatonga eo mihitsy ny DG Nicolas sy ny responsable ny DG ny ARM fa ho atao ity zany mba tsy ho potika intsony dia atao béton. Ho atao béton amin'izay na 20 taona na 30 taona any tsy amboarina intsony ity lalana ity. Izay no atao. Dia hijery ihany koa an'le canal lato dia io mila curena daholo io dia mba tsy hotsetsina intsony ihany koa rehefa avy ny orana. Izay no mahatonga avako aty hijery anareo. Mety sa tsy mety? Ny an'ny fitarainan'ny mponina ny filoana andritra ny fitsidihana nataony ary nanambara ny andray fepetra manoloan'izay tahaka ny resaka lalankely, aditany sy ny maro hafa. Anatin'ny tetikasa programme intégré d'assainissement d'Antananarivo izay tanterain'ny fitondram-panjakana vatsy ny AFD na ny Agence Française de Développement sy ny vondrona Européanina vola ireo fanamboarana pompe lehibe fisintoman-drano sy ny fanavaozana ny lakan-drano eto Antananarivo ireo.